eo amin'ny pejim-baovao politika kosa indray dia saika efa tafatsangana ny anivon'ny boriboritany eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao ny komity fotony fampandrosoana na ny comité local de développement ho an'ny boriboritany fahenina manokana dia efa naroso ny tetikasa saingy mbola miandry ny famoaham-bola vao afaka miditra amin'ny tena asa ireo tompon'andraikitra. Mbola mitana ny saindro parlementaire solombavam-bahoaka sy lolona ankehitriny ny fanatotosana ny asa sahan'ny komity fotony fampandrosoana na ny comité local de développement anisan'izany eto Antananarivo renivohitra izay fandrombona ny boriboritany enina mandrafitra ny commune raha no an'ny boriboritany fahenina dia efa naroso ny tetikasa saingy miandry fatratra ny famoaham-bola izy ireo tetikasa izay ifandrombona ny solombavam-bahoaka roa lany teto amin'izany toerana izany. Etsy andaniny kosa dia anisan'ny faritra mbola manana olona sahirana boriboritany fahenina no izany dia nandray anjara amin'ny fampianarana ireo zaza 30 manana ray aman-dreny sahirana ny solombavam-bahoaka Mario Ras Rasoanoro Malala ankoatra ny fanomezana fitaovam-pianarana omeny ny fitondram-panjakana foibe eo ankilany ihany koa ny mafisana fampianarana arak'asa ireo vehivavy sy tanora eo amin'ny lafiny zaitra sy ny fandrahoana sakafo. Boriboritany fahenina komity fanatanteraka n'ilay CLD izy io dia mikiambina amin'ny Antananarivo renivohitra ambarako dia ny hoe ny 6 arrondissement mitambatra zany fa tsy mitsinjara isaky ny arrondissement ny eto Antananarivo dia iray ihany ny président dia ny mpanapa-kevitra ao aminy dia misy eo amin'ny 4 menaka eo ny député 12 dia ireo sénateur roa miampy any 10 miampy madame le maire 10 zany ny komity ao anatin'ny CLD io efa voafaritra avokoa ny tetikasa isaky ny boriboritany ny nambo manarina manokana dia misy tetikasa eo amin'ny 9 eo no natolotra ary efa nolan'iny ny komity fa dia miandry ny fanjakana eo ampanolorany an'ilay vola anatanterahana indrindra ilay CLD satria dia efa nambara tamin'ny vahoaka fa izy ny CLD zay omen'ny fanjakana ka dia miandry hizahay vahoaka zany ny amin'ny fivoahan'io vola io ahafahanay manatanteraka ny fotodrafitrasa eny anivon'ny boriboritany zay na voafidinay ny ordonnateur principal iny dia Andriamatoa préfet de police fa ny any anjaranay dia manolotra ny tetikasa ary manaramaso izany tetikasa izany dia miandry zany vahoaka ny voahan'ilay vola amin'ny CLD. Etsy andaniny kosa dia anisan'ny faritra mbola manana olona sahirana boriboritany fahenina no izany dia nandray anjara amin'ny fampianarana ireo zaza 30 manana ray aman-dreny sahirana ny solombavam-bahoaka Mario Ras Rasoanoro Malala ankoatra ny fanomezana fitaovam-pianarana omeny ny fitondram-panjakana foibe eo ankilany ihany koa ny mafisana fampianarana arak'asa ireo vehivavy sy tanora eo amin'ny lafiny zaitra sy ny fandrahoana sakafo.